Aminao aniry havana ny fahasavan'ny tompo. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Zany ndray ry havana anao hevitra vaovao izay omenantsika, omeny fiangonantsika, omeny tompo antsika amin'ity volana ity. Matio 5:20 ka hatramin'ny 5:20 no soratra masina akatsika ny hafatra ny tompo ry havana malala. Raha jerena ny Matio 4:20 dia milaza ny amin'ny fihavian'i Jesosy zany, ary mifamantotra amin'ny fandravanan'i Jerosalema, le hoe tsy fantatra amin'ny fotoana izay hihavian'ny tompo, ary mampiomana mananatra mafy i Jesosy mba hiambina tsara ny olona, satria tampoka ny fihavian'ny fotoana. Dia hoaran'izany amin'ny lehilahy anankiray izay nametraka andraikitra tamin'ny olona anankiray, hoe apetrany mba hitandrina ny mpanompony, dia lasa izy ary tsy maintsy hiverina izy. Ny zava-dehibe dia zao ny hoe tsy ny ahafantatra hoe rovina ny daty hiverenan'ny tompo amin'ny taona firy, tsy zay fa ahoana ny fomba fiainana, inona ny toe-po tokony hananana mandra-pahatonga an'izany fihavian'ny tompo zany. Dia miseho eto moa amin'ny fanoharana momba ny atao hoe mpanompo mahatoky sy ny mpanompo ratsy fanahy, izay ambara eto amin'ity teksta ity. Tena fiomanana amin'ny fihavian'i Jesosy ry havana no aseho amin'izao ten'Andriamanitra izao. Famarinana roa ry havana no ambara eto. Ny mpanompo mahatoky dia manatanteraka tsara ny andraikiny, manatanteraka tsara ny andraikiny, mizara fanompona zay nasaina atanterahany. Fa ny faharoa dia hoe ny mpanompo tsy mahatoky dia manao alasafay na manararo-pahefana. Zany no famarinana roa ry havana zay ambaran'izao ten'Andriamanitra izao. Voalohany dia ny hoe ny mpanompo mahatoky dia manatanteraka tsara ny andraikitra napetraka taminy. Manomboka amin'ny fanontaniany Jesosy eto hoe iza moa no mpanompo mahatoky manan-tsaina zay notendren'ny tompony hifehy mpanompony mba hame hanina amin'ny fotoana. Tsy fanontaniana mila valony fotsiny zany, fa fanamby apetrany amin'ny mpianatra zany. Iza ianareo ve? Ino moa natao hoe mahatoky? Ny teny hoe mahatoky dia hoe olona mahatoky dia olona tsy mivadika, olona azo ametrahana andraikitra tsara ary tsy mivadika, maharitra amin'ny andraikitra zay apetraka aminy. Tsy olona miasa tsara ndray mandeha no resahany eto, mba miasa ndray andro, fa olona maharitra amin'ny fahatokiana, na dia ela aza ny fotoana zay hiandrasana. Misy olona mody miasa eo masonao eo, fa rehefa midify ianao dia zavatra hafa nataony. Tsy zay le resahany eto. Mahatoky maharitra amin'ny fanompona mandra-piavin'ilay tompotrano, lay lehibe moa zany nambara eto. Dia ampiarahan' Jesosy amin'ny teny hoe manan-tsaina moa izy eto. Ny teny hoe manan-tsaina eto ny tena dikany dia hoe tsy fahendrena ara-tsaina fotsiny ny tena ambara amin'izany, fa fahendrena fahafantarana atao hoe sitrapon'Andriamanitra, fanaovana izay tokony atao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny dikany teny hoe manan-tsaina eto. Io manan-tsaina io no ampiasain'i Jesosy rehefa niteny izy amin'ilay hoe nisy lehilahy anankiray izay nanorina ny tranony, taiza moa izy iny, teo ambony vato lampy. Manan-tsaina, maran-tsaina, mahalala ny zavatra zay ho avy, dia nataony teo ambony ny vato lampy ny tranony.
io koa nampiasain'i Jesosy amin'ilay virjiny 5 endry. Ina moa nataony zareo? Nanana solika fitaiza izy, mailo izy. Zay natao hoe endreto. Ny fahendrena zany eto dia tena mifandray tsara amin'ny atao hoe fankatoavana. Fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Le andraikitra moetiny hoe manome hanina amin'ny fotoany. Amin'ny fotoany. Tsy arak'izay mampetipety azy, fa araka izay nanafarana azy. Tsarovy tsara fa tsy tompo izy eto, fa tena nasaina ny tantana fotsiny ihany, nomena niraikitra fotsiny ihany, hikarakara ilay mpanompo maro. Izara izay rehetra ilainy mandra-piverin'ny tompony. Ndoika izany ndiavana fa raha izao tena Andriamanitra izao dia tena manakina amintsika andraikitra isan-karazany ny tompo. Nomena Andriamanitra andraikitra isika. Mety hoe eo amin'ny fiangonana, mety hoe eo amin'ny sampana, mety hoe eo amin'ny fianakaviana, mety hoe manana olom-piheziny ianao, any amin'ny tokantrano isan-karazany ihany. Tsarovy. Zava-dehibe eo anatrehan'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra ianao izay miasa tsara, manatanteraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy fa voalaza etiny hoe Sambatra ozy zany mpanompon''izany. Raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Vakitsika amin'ny fita amin'ny fapolo miaraka tsika rehetra manao hoe Lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Io le valosoa izay nomen'Andriamanitra. Tsy napoizin'ilay mpanompo mahatoky io, fanomezana io. Mahatoky amin'ny andraikitra napetrak'Andriamanitra ve isika. Ilay mpanompo mahatoky eto tsy hoe nanao zavatra miavaka izy, fa nanao tsara fotsiny ihany izay andraikitra napetraka taminy. Tiany napetraka taminy koa nataony tsara zany. Zavatra ohatsika dia zany hoe mahatoky amin'ny asa ataonao. Inona ny asa fanompona ataonao, na kely na lehibe, ataovy ampitiavana izany. Ataovy ampitiavana izany. Ampiasao ampahatokiana, mpamendrehana izay fanomeza-pahasoavana omen'Andriamanitra anao. Fa ho adiny ny tompo aminao izany amin'ny fotoanandro. Ny fahatokiana eto ry havana malala. Ny fahatokiana no tadiavin'ny tompo amintsika eto. Hoe tena mahatoky ve ianao? Ataonao tsara ve ny fanompona izay apetraka ny tompo aminao? Misy valosoan'ny mahatoky eto. Ny olombelona aza moa ry havana mahay an'izany hoe rehefa misy mpiasa tsara, miasa tsara dia asonitra amin'ny asa izy. Le promotion filazantsika azy. Maika fa Andriamanitra. Fahatsiaroviko nefa izao tena Andriamanitra tsy mampianatra antsika hoe miasa azo valiny, hoe miasa azo takaliny, satria manompo an'Andriamanitra mba. Tsy zay akory nampianaran'izao tena Andriamanitra zao sao dia sevatra hoe andao ataoko tsara ny asan'ny tompo sao dia ho very tsy zay. Fa isika fa olombavonjy raha teo. Manao asan'Andriamanitra fa ny toe-tsaina mba retiny hoe manahoana ny toe-tsainao miandry ny fiavian'ny tompo. Ataonao tsara ve ny asa napetraka taminao? Na tsy hitan'ny olona aza. Tsarovy ry havana. Na tsy hitan'ny olona aza ny fikelezana ho ainy, hitan'Andriamanitra izany. Ny olona mety tsy mahita ny fikelezana ho aina sy ny fisasaranao, fa Andriamanitra mahita anao. Zay zava-dehibe tokony saintsaintsika tsara. Andriamanitra ny mahita antsika. Fa ny olona nazo no hanafenana ny zavatra rehetra, fa Andriamanitra tsy azo no hanafenana. Aza miasa mba azo tambiny fotsiny, mba azo karama fotsiny. Fa satria naikitra napetraka taminao io dia ataovy tsara. Tantereo tsara ny fanomponao. Tantereo tsara izay ny fanarahanao tamin'ny tompo. Inona nandraikitrao? Ny fanaraka tamin'ny tompo ianao zay ny fanaranao tamin'ny tompo dia ataovy tsara. Zay ny zava-dehibe eto. Zay ny fanarahanao amin'ny tompo, ataovy araka ny tokony ho izy. Aza atao alasa fay. Tsy maika isika anontany ireo vina tokoa moa zany no avy ny tompo e. Tsy zany ny mamaika. Fa inona
manahoana ny toe-poko toe-tsaiko vitako tsara ve ny fanampona eo am-piandrasana ny tompo ary mahatoky amin'izany ve any ny valisoa dia omeny tsy nampoizin'ilay velazana fa Andriamanitra dia mahalala fantatsika tsara ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezana ireo aina ao amin'ny tompo rehefa manompy ianao ataovy tsara ny fanomponao sy mitady valina avy amin'ny tompo fa Andriamanitra ny mahalala fa ny faharoa ry havana misy le atao hoe mpanompo tsy mahatoky eto ina moa izy teo manararom-pahefana izy eto tena mifanohitra amin'ilay mpanompo mahatoky nitoetra n'ilay mpanompo fanoarana moa hoe raha manao an'izao kosa zany lehilahy zany andiny vala mifapolo raha manao anakapo zany mpanompo zany raha tsy fanahy zany manao hoe maharitrela ny tompoko hoy izy hoe ao am-pony ao mbola hoela tahaka aneo faty ihany fa hoany loha zy azo hoanina ozy ny mpanao salamo hoe andao tsika hidana tsy sotro fa raha pitso dia ho faty raha pitso a androany izy mbola maninona hoanina zy azo hoanina tena olona efa ino mosy mahafady efa kivy reny fa ho faty ihany dia ataova rangazy omeo azy maninona zay tiany misy manao an'izany moa omeo azy zay tiany na tsy fihinana ary omeo azy daholo satria efa ho faty ihany izy tsy ny fahatarany tompo eto tsy ny fahatarany fotoana eto ny olana fa ny fiovan'ny folon'ilay mpanompo efa mpanompo ihany izy tany am-piandohana fa nietrehitra tao am-pony izy ny eo am-po dia manambarany fisainan'ny olona ny fanapa-kevitry ny olona any anatin'ny fony ary olona ataon'ilay ratsy hoe ataovy rangafa mbola hoela ny tompo tsy atahoranao io fa ataovy zay tianao atao aloha rehefa very zay fanantenana zay hoe ny tompo ane mbola hoela va ho avy dia hitantsika tsara hoe tsy nikarakara ny namany tsony izy fa nanomboka izy nikapoka ireo namany tsy niaina tamin'ny fahamasinana ny tsony izy fa niara-niaina tamin'ny mpimambo nanararao-pahefana fiainana tsy mendrika tany am-piandohana dia ambarany hoe tena mba mpanompo tsara ihany izy ohatrany olona tsona rehetra izy moa nanampo hoe ty olon-teny ka hivadika orina tany am-piandohana izy mpanompo mahafinaritra fa niova ny fony taty orina mampitandrina mpino rehetra zany ny avana malala tandremo very zany fanantenana zany hoe mbola hiverina any ny tompo hoe mbola hoelany any tompo hoe ka dia manamaivana ny ota manararao-pahefana tsy menaraka ny sitrapon'Andriamanitra itsony sy fantatrao ny ory avin'ny fotoana azadino mbola hiverina ny tompo ny mpanompo mahatoky manao tsara ny asany fa ny mpanompo tsy mahatoky manararao-pahefana satria hiveriny fa tsy misy mahita izy hitan'Andriamanitra ry havana ny fiainantsika ny tompo dia hiveriny hitsara ny velona sy matosika zany ny fonoantsika hanome valisoa ary eto izy dia ny hoe ny valisoa koa tsy hoe valisoa moa zany ny ambaran'ilay manaraka eo fa tena hoe hitsara ilay lehilahy izy dia hoe ho avy ny tompon'izany mpanompo zany amin'ny andro zay tsy ampoiziny amin'ny ora zay tsy fantany dia ho tapahany roa izy ka omena anjara any amin'ny mpiatsara velatsy fanoarana mon'ny tenin'i Jesosy eto zay ny Jesosy fa ho tapahiny roa izy raha ndikan'izany hoe tapahany roa zany dia ny hoe tena okapohony mafy ny olona tapahana roa raha mijery ny soratra masina tsika Testamenta taloha dia ny hoe ny olona natao an'izany dia ny olona nanao 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗏 ny olona mpamadika tahaka izay tantaran'ny Samoely voalohany toko fa 12:7-30 mpamadika sy ny olona manao 𝗥𝗏𝗡𝗏 dia nitapahana roa zany no fomba fanao lazana fampijaliana mafy ho an'izay mpamadika zany ary eto koa dia ny hoe apetraka any amin'ny mpiatsara velatsy izy izy hanananjarany amin'ny mpiatsara velatsy fantatsika tsara ny anteny hoe fiatsaram-belatsy na hypocrite na hypocritesy moa filaza azy ny atao hypocritesy dia ny hoe olona zay manao saritava
eo ampanaovana teatra zany miandohany misy olona kiray zay tsara fanahy be fa manao toetra n'olona ratsy fanahy be izy eo amin'ny teatra ihany iny a de iny ny lasany lazana ny hoe ny olona pe tsara velatsy dia olona mody miseho tsara fanahy aminao fa ny anatiny ihany ratsy fanahy toetra ivelany tsara ny ao anatiny ratsy ary zay ty lehilahy ty pe tsara velatsy teny am-piandohana mody nanaiky nanao asa fanompona ihany fa nivadika tamin'ny ora farany raha vanentra amin'ny tompo any sy ny fotoamanina sy ny fikitroha-nify izy somary mafimafy lay zavatra azo an'ilay mpanompo ratsy eto fanamelohana any amin'ny fitsarana samody tsara an'Andriamanitra amin'ny asantsika raha vanentra amin'ny tompo isan'andro dia mivonoana eona amin'ny tompo lay nanomeana ho andraikitra mivonoana eona amin'ny tompo ary aoka atao atsika hoe mba vitako tsara ve tsy andraikitra nomen'Andriamanitra ty raha tonga raha pitso ny tompo tonga miara-potoana ny tompo amin'ny fotoana zay amin'izay izy ihany no mahalala azy tena tanteraka ao ve vitanao tsara ve zay andraikitry ny tompo nataony menanao zay ho avy ny fotoana mandra-piavin'ny tompo hoy isika ny hoe tena mampianatra antsika toe-tsainy zao ny hoe nataon'Andriamanitra hiasa isika hanome voninahitra azy sika tantera ho am-pitiavana za ny fanompony zany aza manararaotra ny toerany sy ny fahefana hoe satria ianao menandraikitra dia manararaotra amin'izany ny fahefana eto zany dia tsy fanompona fa tsy sanatria kory fitaovana hoentina anjakasakana aza mampiasa ny toerana misy anao ampahorianao sy ampizalionao ny hafa satria anao nitendrena manokana amin'ny asa anankiray aza manao hoe mbola ho lava ny andro mbola tanora mbola ho ela vao tonga ny tompo fa tsy fantatra aho ny ora hiaven'ny fotoana raha vanentra amin'ny tompo tiro tsara fa ity lehilahy zay ratsy fanahy ty mbola natsoina hoe mpanompo izy natsoina hoe mpanompo izy kanefa dia niafara tany an'mpiatsara velatsy izy engany mba ahita ny tompo amin'ny voninahitsika ary ny tompo ahitatsika tena mpanompo mahatompo mpanompo mahatoky ny asa tsara tsy ampy no miseho kristianina ivelany tokony hifanaraka ny fiainanao sy ny finoanao aoka ny fahamasinana no hita eny amin'ny toerana eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny na dia tsy hitan'ny olona azy aoka hiaina amin'izany fahamasinana zany ka rehefa miverina Kristy dia mahita anao mitoetra tsara izy mahatoky fe eo eny atrian'ny tompo ianao amin'ny asa napetrany taminao mbola tena mpanompo mahatoky fe ianao mbola tena mpanompo mahatoky aza miatrahana raikitra venao dia samy manontany teny amin'ny raikitra napetraka ny tompo taminy tanterao ampitiavana zany voninahitr' Andriamanitra irery ihany amen.